Androany zany dia nandray ny gouverneur ny district 403B2 izay district ny Lions Club international ny Lions Club Ambohidaolac izany hoe mitsidika ny club Lion rehetra eto Madagasikara izy amin'izao fotoana izao fandalovany faharoa zao eto Madagasikara dia androany zany anjarana eto amin'ny Lions Club Ambohidaolac no nandray azy tao anatin'ny fionana moa zany dia fivoriana anarana asa no natao izany hoe nanomboka tamin'ny volana jolay 2024 hatramin'ny androany zany dia nisy ny asa sy ny zavatra marobe izay efa tanterahan'ny club rehetra dia anjaranay Lions Club Ambohidaolac no nitoran'izay tatitra izay tamin'ny gouverneur ny district 403B2 androany. Anisan'ny tatitra nataonay teo moa zany dia ny Lions Club Ambohidaolac tao anatin'izay efa-bolana izay dia nanohy ny asa izay efa natoloka izany hoe ny fananganana efitrano izay ho atao fatoriana sy fisakafoanan'ireo ankizy kamoty izay dia izay ny ry amin'ny akany felana maitso. Io asa io zany dia irariana ovitaina rehefa tonga ny faran'ity mandaty izany hoe any volana jona eny ambin'ny folo sy roa arivo any. Ankoatran'izay ihany koa dia mitodika manokana amin'ireo zaza sy ny reny ary indrindra koa tsindriana manokana ny resaka fahasalamana izay anisany asa soa izay andraketanay ao anatin'ny Lions Club Ambohidaolac. Ny tena asa fanampiana ataonay zany dia mifantoka tanteraka ao amin'ny akan'ny felana maitso Morondava Ambohibao izay mitezaka izy eo amin'ny 200 mahery eo enim-bolana ka hatramin'ny 17 taona izy ireo sady ao zareo no misakafo ao ny tezaina ao ny matory ao ny mianatra. Ankoatran'izay ihany koa nefa dia tsy masakana ny Lions Club Ambohidaolac izany anao asa soa hafa ho an'ireo izay mila an'izany ho an'ireo izay mila fanampiana moa zany na eo amin'ny sehatry ny fahasalamana zany na eo amin'ny sehatry ny fitaizana na eo amin'ny sehatry ny fampianarana ihany koa dia anisany tafiditra ao anatin'ny asa soa sahanay izany.